Sezomiza takonana ny masoandronao, sezomiza rahonana ny fiainanao. Ny arahabantsika rehetra nomena ny anarako hizara kely aminao androany. Manoloana ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao dia averimberina aminao foana, enao amin'ny hainao manjery isan-karazany hoe mivavaha, aza mitsahatra. Misy hetsika be dia be, misy hetsika maro isan-karazany napetraka mba ahafahanao manana an'izay fifandraisana izay amin'ny tompo. Ny antony, inona ny antony mampatonga ny olona miteny amin'izao hoe mila mivavaka isika rehetra? Ny antony dia tsotra. Rehefa manana fiainam-bavaka ianao, rehefa manana fifandraisana amin'ny tompo ianao dia betsaka ny zavatra miova eo amin'ny fiainanao. Anisan'izany ny fiadanam-ponao. Lasa manana fiadanam-po ianao, lasa manana fitsaharana ianao amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainan'izao dia tena ilainao ary tena ampitony anao ny manana fiadanam-po sy manana fitsaharana. Fomba ahoana moa ny ahafahanao manana fiadanam-po rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra? Tsotra ilay izy. Rehefa fantatrao Andriamanitra, rehefa mifandray aminazy ianao dia tsotra kely aminao ny hametraka ny fitokisanao aminazy. Tsotra kely aminao ny hametraka izay enta-mavesatra rehetra aminazy. Zavatra anankiray hiova amin'ny fiainanao koa, betsaka ny zavatra hihitsana tsikelikely. Hihitsana tsikelikely satria manelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Misy zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy mahasoa, fa tsy hitantsika ilay izy hoe tsy mahasoa raha tsy manana an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Rehefa manana an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay dia toa manelingelina, manembatsembana ilay fifandraisana ilay zavatra. Dia amin'izay fotoana izay miova tsikelikely ny fiainanao satria tsy ho tianao intsony ny hanao an'ireny zavatra ireny, tsy ho tianao intsony ny fanerasera amin'ireny zavatra ireny rehefa maka toerana bebe kokoa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Vitsivitsy izay zavatra voatanisainy amin'ny fiovana ateraka ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa androany tsy te hivalapatra amin'izay, fa te hivalapatra manokana ny amin'ny hoe ahoana no ahafahanao manana fifandraisana amin'Andriamanitra, ahoana no ahafahanao amin'ny toerana izay misy anao, amin'ny taonanao, amin'ny sehatra izay misy anao, ahafahanao manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Raha hazavaina dia ny atao hoe mifandray, raha mifandray isika dia mametraka fanontaniana aminao dia valianao. Raha mametraka fanontaniana amiko ianao dia valiako. Raha te hitantara zavatra amiko ianao dia mihainanao dia ohatran'izay koa raha izaho te hitantara zavatra aminao dia mihaino ianao ary mety afaka hamaly ahy. Izay no mahasamihafa ny fifandraisana sy ny teny, mandahan-teny amin'ny olona anankiray. Matetika be rehefa mivavaka isika dia mikify isika dia mandahan-teny, dia rehefa vita ny lahan-teny ataontsika dia miala teo isika. Dia nefa ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, ilay zavatra tian'Andriamanitra hiainana miaraka aminao dia tena fifandraisana ilay izy. Izany hoe afaka mametraka fanontaniana aminy ianao dia hovaliana. Afaka mitantara zavatra aminazy ianao dia mihaino izy. Afaka mangataka torohevitra aminazy ianao dia miteny aminao izy hoe inona ny zavatra tiany, inona ny zavatra eritreretiny, inona ny zavatra eritreretiny hahasoa anao. Dia izay indrindra no tiako tsindriana androany, izany hoe ao anatin'ny fiainam-bavaka ao dia afaka ataonao tsara mihitsy miresaka amin'Andriamanitra fa tena tsara koa raha afaka ataonao ny mihaino azy. Izany hoe miova ilay fiainam-bavaka, miova ilay fomba fanao mety hoe mahazatra anao fa anokany fotoana mihitsy ny hoe hihaino azy ianao. Dia anontany ahy ianao hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mihaino an'Andriamanitra, fomba ahoana ny ahafahanao mahare an'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra manome fanalahidy antsika dia andiny soratra masina vitsivitsy ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra manoloana an'izay faharenesana an'Andriamanitra izay. Vakintsika ny Jaona 4:4-5 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahana iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsara anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Vakintsika koa ny Jaona 4:2-5 ka hatramin'ny 5. Toy izao izany teny izany.
mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra tsy hiteny ho azy izy fa izay reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy dia ambarany aminareo izy ankalazay fa handray avy amin'ny ay izy ka hanambara izany aminareo za rehetra hanana ny ray dia ay avokoa koa izany no nilazako fanandray avy amin'ny ay izy ka hanambara izany aminareo tsotra ilay fanalahidy nomen'ny tompo ho antsika tsirairay avy izay maniry hanana an'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany dia ny fanahy masina dia tsy inona akory fa Andriamanitra mitoetra ao anatintsika rehefa nandray ny tompo ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia ao anatinao ny fanahy masina inona raha ny mahasamihafa antsika amin'ny olona hafa izay tsy nandray ny tompo sy mpamonjy ny fiainana tsy inona akory fa ilay fananantsika ilay fanahy masina izay mampita amintsika ny zavatra ao am-pon'ny ray amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fotoana rehetra ianao afaka manontany ny sitrapon'Andriamanitra manoloana tranga anankiray dia eo ny fanahy masina hamaly anao. Mety hitarika anao hamaky teny ny soratra masina anankiray izy. Mety hanisy faharesen-dahatra ao am-ponao izy. Mety haheno feo ianao. Betsaka ny zavatra afaka ataon'ny fanahy masina ao anatinao fa ny zavatra tenenin'ny ten'Andriamanitra dia ny hoe ilaza ny marina rehetra izy ary ilaza izay ao am-pon'ny ray ilay tsy ambaratelon'Andriamanitra iny mihitsy no asehony aminao no aborany aminao. Fakitsika anjaona toko 14 ny 19 sy ny 17 ary izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana dia tsy azon'izao tontolo izao raisiny satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Ny fanan'Andriamanitra dia efa napetraka Andriamanitra ao anatintsika. Tsika izay tsy tafiditra ao anatin'ilay izao tontolo izao intsony. Rehefa ao anatinao ilay fanahy rehefa efa tafiditra ao anatinao ilay fanahy dia ny zavatra sisa ilainao atao, zavatra sisa mila ataonao dia mandray fanapa-kevitra ny hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ny fianonao ny fanahy masina, ilay fanahy ao anatinao sady mahafantatra ny ao am-pon'ny ray ianao, mahafantatra ny tsara sy ny ratsy manoloana ny tranga anankiray. Raha misy fanapa-kevitra tokony ho raisinao dia ho tsapanao ao anatinao hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra manoloana an'ity tranga anankiray izay manoloana aty. Ankoatran'izay dia tena ho fifalian'ny fonao, tena ho ianao mihitsy no hitady an'ilay hivavaka, ianao mihitsy no te hivavaka satria omenao sehatra ilay fanahy masina izay mitoetra ao anatinao. Ianao mihitsy no hiazakazaka andeha hivavaka, ianao mihitsy no hiazakazaka andeha hamaky ny soratra masina, ianao mihitsy no hiazakazaka andeha hanokana fotoana iarahana amin'ny tompo satria manery mafy ao anatinao ilay fanahy masina izay henonao, ilay fanahy masina izay ankatoavinao manery mafy anao ao anatinao, miteraka filana ao anatinao hoe te hivavaka, te hiresaka amin'ny tompo, te hamaky ny tenin'ny soratra masina, te hiaino izay sitrapony androany. Ny zavatra misy koa dia rehefa manapa-kevitra ianao fa hiaino an'io fanahy izay ao anatinao io dia ahafantatra azy bebe kokoa ianao toy ny mpinamana izay raha manapa-kevitra ianao hinamana amin'ny olona anankiray, hifandray amin'ny olona anankiray dia amin'ny voalohany mety ny anarany fotsiny fantatrao aloha, avy eo mety fantatrao hoe aiza izy no mipetraka, fantatrao ny asa ataony. Fa rehefa miresaka bebe kokoa ianareo dia efa mibetsaka kokoa ny zavatra ho fantatra. Dia sahala amin'izay koa ny miresaka amin'ny fanahy masina izay ao anatinao. Amin'ny voalohany mety hoe fanahy masina fotsiny fantatrao fa rehefa ataonao namana izy, rehefa tena hifandray aminazy ianao dia betsaka ny zavatra ho fantatrao momba azy ao anatinao. Dia te hiresaka aminazy foana ianao. Mitovy tanteraka amin'ny hoe ny vehivavy rehefa bevoka dia
dia ao anatiny ilay zaza tsy afaka apetrany hoe apetrako eto aloha ianao dia apetrako eto aloha ilay zaza dia andeha anao izay tiako atao dia rehefa miverina eo alaiko indray ilay zaza raha izay izy dia efa teraka fa rehefa bevoka ny vehivavy anankiray dia ao anatiny ao foana ilay zaza sahala amin'izay mihitsy ny fanamasina izay ao anatintsika izay toerana rehetra alehantsika dia miaraka amintsika izy anjarantsika amin'izay no mitrandraka an'izay fanatrehan'ny fanamasina izay anjarantsika no mitrandraka an'izay maha-eo azy izay ary ny maha-disponible azy ho antsika tsirairay avy dia afaka apetraka ao amin'ny daholo ny fanontaniana rehetra tsy misy fanontaniana adaladala tsy misy fanontaniana tsisy resaka adaladala miaraka aminazy fa afaka resahanao azy daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainanao afaka resahanao azy daholo ny zavatra rehetrarehetra mombanao dia hitanao hitanao fa iova tanteraka mihitsy ny fiainam-bavakao hitanao fa tsy ianao intsony ilay olona hoentanina isan'andro hoe mivavaha fa ianao indray no hiazakazaka ho any amin'izany zavatra izany azadino ary manapa-kevitra manomboka izao ao anatin'ny fiainam-bavakao mba hiaino ny fanamasina mba hiaino izay zavatra tiany tompo tenenina aminao mety amin'ny alalan'ny soratra masina izany mety amin'ny alalan'ny fahatsapanao anatinao mety amin'ny alalan'ny namanao izay manodidina anao no tompo ny resaka aminao fa enoy ilay fanamasina ao anatinao fa maro ny zavatra hitranga maro ny zavatra hiova amin'ny fiainam-bavakao ary maro ny zavatsoa ho ateraky ny fiainam-bavaka mafy ao anatin'ny fiainanao misaotra indrindra tompoko Seusoniza takunana ny masoandronao Seusoniza rahonana ny fiainanao